Tafiditra ao anatin'ny politika pampandrosoana ilay tetikasa PIC 2 izay ho tanterahana amina faritra maromaro eto amin'ny nosy misy ny tetibola manokana izay homanina miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka mba hahafahana manatanteraka izany. Ny faritra nosy Diana ary Toliara no anatanterahana ny tetikasa PIC andiany faharoa iarana amin'ny bankiraisam-pirenena miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka hafa araka nambara amin'ny mpanjakana Rivo Rakotovao. $10,000 ny tetibola efa vonona ampiasaina ao anatin'ny tetikasa PIC andiany faharoa io izay ahakasika sehatra samihafa toy ny fampiroboroboana ny fambolena, ny varotra, ny angovo ary ny fanatsarana ny fototra-afitrasa. Dia ny fanamorana ny vezivezena tanàn-dehibe io, fanatsarana ny lalana, fanatsarana ny manodidina zany lalana moa dia miady foana zay amin'izao fotoana izao hoe mba sy ny éclairage public ko. Efa tomboka zany tazanareo aneny tsy hanao any infrastructure lehibe raha tany Fort-Dauphin zao dia vita le port néoal fa tsy hoe ny PIC andrery no name volana io tsy nanambola zany izy fa nitaritana ny olona nanao an'le PPP zay nataon'ny PIC hoe misy projet ngezabe eo anatin'ilay vinavina lehibe atao hoe tamin'ny tady mpamatsy vola iarahana dia niditra taony QMM, niditra taony fanjakana malagasy, niditra taony tokony olona maro samihafa dia nitsangana le port vaovao néoal. Ohatrohatr'izay le concept hoentina manao an'le izy zany ary zay ny ataon'ny PIC ary mametraka an'izay ao anatina vala amin'izay lalàna misy eto amintsika sy ny atao hoe fampirisiany eo amin'ny asa zany hoe amélioration le climat des affaires mihitsy zany no apetraka tsara ary anisany apetraky ny PIC mba ahafahany olona matoky atsika fa maninona no andeha ampiasa anao port vaovao ve raha ilainy zany, anao aéroport vaovao ve amin'ireo faritra reny raha ilainy zany ahafahan'ny olona matoky hoe marina zany fa manana cadrage global zay ahafahanay mandrara firenena. Jerena manokana zany amin'ny PIC 2 ty ny hoe raha any amin'ny Diana dia mazava loatra ho amafisina ny fanatsarana ny kakao zay anisany arementsika nefa ohatrany noho ny fandaminana teo amin'ny fitondrana amin'ny fandimby dia tsy lara-pahamena loatra ntsony fa ny firenena hafa indray no mitrandraka azy toy izany koa ireo huile plante à parfum isan-karazany manome huile essentielle ialana tsiny moa amin'ny teny français fa zay no ahafantarany maro azy dia atosika bebe kokoa raha ny any atsimo andrefana indray dia mazava loatra ho avozina sy ho atsaraina ny fambolena asy sy fanodinana asy ary fivarotana zany zany hoe amin'le pôle telo Diana atsimo andrefana ary anosy dia samy anana maizy azy daholo ary atosika miaraka ny mpandrarà sy ny filière tsirairay na ny tambazotra zay hita fa mahomby sy tokony atosika zany amin'ny alalan'ny ataontsika hoe gouvernance locale zany no tena iarahana miasa zany amin'ny PIC 2 be dia be zany volet ao anatin'ny gouvernance locale io fa nitsinganina manokana satria efa misy moa zany ny ezaka efa nataon'ny départementa manokana ohatra hoe fametrahana zany ataontsika hoe fonction publique territoriale na fonction publique de proximité zay satria izy io teneny nombieny fa mila misy ny continuité zany hoe omena ny traikefa tokony ananany zany reny mpiasa ao nivon'le votim-pahasaram-pahefana reny fa ny zava-nisy hatramin'izay dia saika tsy voapita tamindreo ekipa ny fanaraka teo zany hoe ny ekipa zay ny fandimby izay traikefa na renforcement de capacité zay ka anisany fanohitra goavana iadina amin'izay tsy fitohizany raha eo nivon'ny votim-pahasaram-pahefana ary mba hitana fahombiazana eo amin'ny asa atao zay no ametrahana zany hoe fonction publique de proximité iarahana amin'ny PIC 2 moa zay zavatra zay anomboka ny volana jona ho avy izao ny fanatanterahana ny tetikasa antsiranana no andray ny hetsika fanokafana izany androany no ny vory voalohany komity nasionaly misahana ny fanatanterahana ny PIC andiany faharoa ka mandray anjara ao anatin'izany ministera mpanjakana misahana ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena fototra-afitrasa ary ny fampitaovana ny ministera ny fambolena, ministera ny antany, ministera ny rano ary ministera ny angovo. Mariana fa haritra efa taona ny fanatanterahana ny tetikasa ho an'ny fampandrosoana na ny PIC andiany faharoa iarahana amin'ny bankiraisam-pirenena.